le zavatra atao androany zany a zay rehetrarehetra zay no tsapa zany tsy maintsy isiny gestion de connaissance anatsarana an'le bonne gouvernance na hoe le aizara fahaizana manao an'le aizara fitezan'ny aizara mba isiny fanatsarana kokoa eo amin'ny fitantanana andraram-panjakana dia napetraka zany a le zavatra atao androany de misy document d'orientation stratégique ny resahana azy na hoe boky anankiray a anorona ny hevitra ny tompona andraikitra sy ny mpanatanteraka hoe ohatrany ahoana moa ny tokony atao a mba isiany fikirakarana ny fahaiza-manao fanolorana fahaiza-manao ny olona mitahaka zany amin'ny toerana ilany azy amin'ny fotoana ilany azy zay zany no atao androany de mandinika an'io momba an'io document io document d'orientation stratégique pour la gestion de connaissance io efa nisy moa ny alohavana atelier tany ampify izy ty nijerena ny ampahindainy hoe inona zava-misy a inona le zavatra takina de tamin'ny alalan'iny no niezaka nanoratra an'le boky de voasoratra zany le boky de fandiniana eto hoe inona ny zavatra mbola tsara anatsarana azy satria ao anatin'ny oezaka io koa zany misy fametrahana plateforme de gestion de connaissance ary ny vahoaka ray amanontolo a indrindrindra na tsika mpanao gazety a voakasika io zavatra io izy plateforme apetraka zany a rehefa hitady antotanisa na zay zavatra tianao fantatra momba ny gestion de connaissance de momba ny gestion de connaissance indrindrindra momba ny bonne gouvernance amin'ny ankapobeny de ho hita ao anatin'io plateforme électronique io zay ho avoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fahafolon'ny volana aogositra no anaovana azy ny gestion de connaissance na hoe knowledge management amin'ny teny anglisy adika koa hoe aizara na zaray amin'ny teny gasy dia fomba fiasa anankiray andrindrana ny fomba hitrandrahana hamantarana hoe inona ny fahaiza-manao sy ny fahaizana ankapobeny na savoir faire savoir être amin'ny ankapobeny zany hoentina anatsarana ny fomba fiasa ao anatina sehatra anankiray ao anatina orinasa io na seha-mpanjakana sehanatsomiankina fianarana sy ny sisa anatsara n'le vokatra avoaka fantarina zany hoe inona ny fahaiza-manao ilaina aiza ny ahitana zany fahaiza-manao zany ahoana ny anaparitana azy raha taloha tamin'ny alalan'ny fiofanana na amin'ny alalan'ny fandehanana any an-dakilasy na ny amin'ny université ny anarana azy de amin'izao fotoana zao efa be da be zany fomba mitrandrahany manam-pahaizana ahafahana mampita an'izany fahaizana zany mba hanampy ny tsirairay anatsara kokoa ny zavatra ataony amin'ny ankapobeny zay ny atao hoe gestion de connaissance na hoe knowledge management adika ihany koa hoe aizara amin'ny teny malagasy ohatra hoe raha hatramin'izay zany tsika ohatra hoe mpanao gazety nareo zany asa fanaovana gazety zany taloha tsy maintsy any an-dakilasy vao nianatra azy amin'izao fotoana zao a mety informaticien ny olona anankiray satria izy ny aina tao anatin'io sehatra io nijery ny fomba fanaony namany nijery tany anatin'ny internet izy de misy fomba maromaro nahafahany nanamafy ny traikefany manana ny teknika manokana izy fa mety nampino namany koa izy nahafahany nanatsara an'izay zavatra zay zany izy à l'échelle ny olona ray amin'ny niveau ny olona ray fa à l'échelle ny entreprise izy zany a de mora ny azo tsika ilazana azy taloha ny vola ny fananana fitaovana ny zava-dehibe indrindra amin'izao fotoana zao zany a ny entrepreneur matanjaka sasany de ny vatany diplôme angamba no copiana diplôme no ilaina teny aminy satria amin'izao fotoana zao zany a économie de l'information économie de connaissance no mipetraka na tsy manana capital ianao de mety afaka hanatanteraka zavatra satria ny fahaizana sy ny fahaizanao mitrandraka fahaizana sy mampita fahaizanao sy mampiatra ny fahaizanao no tena zava-dehibe amin'izao fotoana zao misy zay fomba fiasa trandrahana atelier ohatr'izao na hoe misy objectif avoaka amin'ity zany raha maka firenena anankiray tsika manahoany tsika gasy zany par rapport amina firenena anankiray efa mampiatana zavatra resahana ay ny gestion de connaissance amin'ny resaka bonne gouvernance mbola tsy de tena nisy eto Madagasikara fa vao manomboka izy fa ny aizarana ny gestion de connaissance zavatra efa mandroso lala eto Madagasikara raha tsy laza fa tsy ny misy site anankiray irahana miaraka amin'ny partenaire maromaro izy fa tao amin'ny Nations Unies ny tena nanao anazy de le hoe aizara.org
napoinety izay tsy tadidiko tsara fa ao zany tsika efa misy ezaka atao ohatran'izao fa ny anazy zany a ny azy entrepôt de données no nataony zany hoe nangoniny ao daholo zany rehefa karazana document a imety ilaina na document vidéo na document audio sisa ahafahanao mitrandraka manatsara ny fahaiza-manaonao manao asa ray de ohatra hoe raha tsy ilazatsika fa tsy ny maro ny any amin'ny FIDA ny any amin'ny Union Européenne ny any amin'ny misy sehatra sasatsasany any amin'ny privé efa mampiasa gestion de connaissance satria efa tsy azo idivirana zany izy io satria ny connaissance na ny fahaizana zany ny fahalalana no capital lehibe indrindra am'izao fotoana zao ny gestion de connaissance sy ny bonne gouvernance zany fandraisany de hoe ny bonne gouvernance na ny hoe fanatsarana ny fitantanandraraha amin'ny ankapobeny amin'ny fanjakana zany dia sehatra anankiray tsy voafaritra manokana fa raha ohatra hoe amboangiona de idirana resaka fahaiza-manao betsaka izy io ka noho izay zany a ilaina zany ny fahaizana mijery hoe inona fahaiza-manao ilaina anatanterahana azy mba hanamora ny fomba anatanterahana an'le asa satria ny bonne gouvernance de mitaky fanovana changement culturel angamba ny azotsika ilazana anazy changement de mentalité fanovana toe-tsaina sisisisisa de zay zavatra zay zany a no tohanana amin'ny alalan'ny gestion de connaissance mba ampisy kokoa an'le vokatra